ho toy ny fotoam-bavaka lehibe dia etsy amin'ny grande salle n'ilay trois frères ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY indray sika mianakavy no hifampitaona ny alarobia ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina tsy diso andao afainganitsika amin'ny vavaka ombana fifadian-kanina ireo tily fikasan'Andriamanitra rehetra votsitra ho anao sy ny ankonanao fotoana miavaka io hanasananao mpino Kristianina tsy akanavaka miandrandra valim-bavaka atoato ny alarobia ho avy izao ary amin'ny 7 ora sasany maraina tsy diso etsy amin'ny grande salle n'ilay trois frères ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY ianareo mpampatsiaro an' Jehovah aza mitsara vahao ny oloko vahao ny oloko dia amin'ny fofany fifaliana sy ampanajana tanteraka atao kilasy tompoko vavy netiko indray mandroso atao anatin'ny tokantranontsika amin'ity fotoana anio mahafinaritra ity izay anarahanao zao fahita lavitra izao madame Larissa Lydie Randriarimalala no eto amin'ny fanolorana melohany idirantsika ao anatin'ny votoatin'ny fandarana dia hivavaka fo ny tenako misaotranao zay tompo malala ny amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ny amin'ny famondramponao ny fitahinao ny fitiavanao tsy mety lany tsy mety ritra atobakao eo amin'ny fiainanay mampite hisaotra sy anome voninahitra anao zany na dia anao miteny aminay tsy miato isanandro aratompo dia zava-dehibe zava-mahagaga loatra aminay zany matoky amin'ity androany ity fa manakambara amin'reto mpiaino mpijery tsirairay avy reto ianao ary tamanokana tompo izao fiarahana izao mba eo ambany fitarian'ny fananao masina misaotra raiko malalako any inary tompoko izay no ela izy itsika atao anatin'ny fandaharana ety ampiandohana aloha dia tiako ny mankasitraka anao misafidy anjo izao fandaharana izao ary te anantitrantitra sady ety ampanarahanao fiandohan'ny fianarahanao zao fiarahantsika izao ny amin'ny fotoana lehibe sy goavana zay efa fantatritsika ihany nefa averiko ihany amin'ity an'ity dia ny fotoana fanao atsika rehefa alarobia zany manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ao anatin'ilay vavaka ombana fivadikanina izay toerana izay dia ho tanterahana izay fotoana izay dia ho tanterahana etsy amin'ny grande salle n'ilay trois frères ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY zany rehefa alarobia ao anatin'ny vavaka ombana fivadian-kanina eo ihany koa ny fotoam-bavaka lehibe izay anasako anao eto amin'ny Manangana Kristianina Matanjaka ny asabotsy isaky ny asabotsy isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny espace vahony oloko etsy amin'ny bypass zany raha miazo any lalan'ny bypass iny ianao dia miala eo amin'ilay ARRET atao hoe voninkazo eo ianao no somary miverina kely ary dia mahita an'ireo mpivarotra fiara na sprinter maromaro ireo dia mahita banderole avy hatrany ianao manondro anao ny toerana io indray dia isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso izany dia efa nasako anao sady ety ampiandohana na izany naty zany nefa tafiditra ihany koa tsika atao anatin'ny fankalazana ny 9 volana mars izay fahafantarany be sy ny maro azy dia andro ny vehivavy izy io dia fotoana goavana koa no tanterahantsika mitondra loha hevitra lehibe manao hoe vehivavy tapa-kevitra sa miatrika fanamby vehivavy tapa-kevitra sa miatrika fanamby izay loha hevitra lehibe sy goavana ho totosaintsika tsy miova ny toerana araka ny efa mahazatra mbola etsy amin'ny grande salle ny lay trois frères ANDREFAN'AMBOHIJANAHARY na ny espace mongoté zany no antanterahantsika izay fotoana lehibe dia lehibe izay na dia andro ny vehivavy azy io dia efa manasa anao sady ianao mpanjoly izao fandaharana eto amin'ny mitety zao dia afaka tonga ianao miara-mifandrombonao tsika iaona amin'Andriamanitra hitadiny tompo mino fa amango manokana anao Andriamanitra ary dia iova mihitsy ny fomba fijerinao na ny tenanao na ny fotom-pisainatsika iova tanteraka mihitsy ao anatin'izay fotoana lehibe ho tanterahantsika izay tiako Maria na dia ny ety ampiandohana fa fotoana izy io rano mahazatra atsika zao dia hoe manomboka amin'ny 7 ora maraina le fotoana fa amin'ity alahady fa 7 ny volana marsa ity zany dia manomboka amin'ny 7 ora maraina amin'ny 7 ora maraina ao anatin'le fandarana hoe ndao ifanoana no antanterahantsika izay fotoam-bavaka izay amin'ny 7 ora maraina alahady fa 7 ny volana marsa no anomboka izay fotoana izay matoa izy io na roso kely tahaka an'izany dia endriky ny fanapahan-kevitra endriky ny fahavononana ary endrika fahasahirana
sahina ihany koa anatrika ny fanamby rehetra eo an'loantsika isika ao anatin'izay fotoana lehibe izay ho tanterahantsika amin'io a fahavalo ny volana marsa io a tsy miova ny toerana etsy micronsal ilay trois frères andrefan'ambohijanahary ihany anasana ny tsirairay avy ny isam-pianakaviana ny isam-batan'olona mihitsy a izay fotoana lehibe ho tanterahantsika izay fa androany aloha dia anaraka sombotsombony kely tamin'ireo torteny na raha tsika tetsy amin'ny espace vahony oloko tetsy bypass isika dia andeha raha tsika izay sombotsombony tamin'io torteny izay nanokafana voalohany ny fitoam-bavaka teo amin'izany toerana izany ndao raha tsika ary hotoy ny fitoam-bavaka lehibe dia etsy amin'ny grande salle n'ilay trois frères andrefan'ambohijanahary indray sika mianakavy no hifampitaona ny alarobia ho avy izao amin'ny 8 ora sasany maraina tsy diso andao afanganitsika amin'ny vavaka ombana fifadian-kanina ireo telo fikasan'andriamanitra rehetra votsitra ho anao sy ny ankonanao fotoana miavaka io hanasananao pino kristianina tsy akanavaka ny andrandra valim-bavaka atoato ny alarobia ho avy izao ary amin'ny 8 ora sasany maraina tsy diso etsy amin'ny grande salle n'ilay trois frères andrefan'ambohijanahary ianareo pampatsiaro an' jehovah aza mitsara vahao ny oloko vahao ny oloko mitsangany ianao dia miazava ianao tonga ny fahazavanao ny voninahitra jehovah posaka andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny antony ty fotoana androany ty raha vavana damalady zao fotoam-bavaka ataontsika eto zao za tena miteny anao mizao ny farany zao fa ny antony ty fotoam-bavaka ty ampirehetananao atao ina tsara hoe mila mirehatra ianao eto androany tsy maintsy kopana ianao eto androany raha nisy fotoana efa nitsolopolopy ianao dia ampiretina arety ianao alleluia raha misy fotoana mainmaina ianao ampiretina eto ianao androany mila mafana miery ao anatinao jesosy raha aveny amin'ny raha malinanitra mijery vehivavy sy mijery lehilahy matanjaka amin'ny finoana izy ary mino ty androany ty fa hanangana anao amin'izay toerana izay andriamanitra hanangana anao amin'izay toerana izay andriamanitra mila miamazava ianao mitsangana miazavady tika n'izany teny zany dia izao mety kelikely ny fahazavana teo alohanao mety kelikely ny fahazavana hitany olona teo amin'ny fiainanao fa manomboka androany miamazava io miahitanao miamazava ianao alleluia ary ianao hoe tsy ezaka be fa ny voninahitra jehovah no posany aminao ianao hoe tsy ezaka be fa misy voninahitry'andriamanitra atombaka andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary niza niza mahafoso miavinavina hatramin'izay ho aiza tsy anatinao ny fahazavana misy eo anao alleluia 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 mila mamazava ianao eto androany mivoaka eto ianao lehilahy vehivavy matanjaka voaka eto ianao lehilahy sy vehivavy mazava voaka eto ianao lehilahy sy vehivavy mirehatra any amin'izay rehetra misy anao ato dia mirehatra daholo zay lalovanao ataoty alleluia nareo ato fa tsy mirehatra tsy zany mitsy toerana mirehatra alleluia miala eto amin'ity toerana ity nareo rehefa avy eo iretareta daholo zay rehetra lalovanao mirehatra daholo zay rehetra lalovanao any amin'ny karty misy antsika tsy rera iavo mirehatra daholo zay toerana misy anao satria misy anak'andriamanitra miamazava amen satsy amen misy anak'andriamanitra miamazava eto androany miamazava eto androany misy anak'andriamanitra miamazava eto androany anao zay olona zay mavavaka alleluia alleluia izy izy mivorona tena irehatra ho an'i jesosy ataovy alleluia mafoely jesosy alleluia manomboka androanao ko vonina ianao tsy atahotra zay hery-maiziny zany ny olona mazava hatramin'izay anao mandositra avao rehefa tenenin'ny olona manao hoe niteranao tsy azo lalokana fa misy lolony ao dia iny ianao fa mitsaoka anao miodina ty alavitra be aty lalana na dia lalana ray nitra kely ary mandeha hatramin'izay ianao tsy salona salambe eo amin'le rano efa le rano madio be mangarahara tokony ana salambe eo mafozy ino misy hery-lolony ao misy hery-maizina mony ao dia matahotra koa ianao fa manomboka androany rehefa mazava ianao tsy matahotra mandeha anaty aziny zany ianao vonina ve anao dia anaramaky vakiaizina ianao raha vavrana damalala any amin'ny maizina no mila anao azonao izy aresatrany any amin'ny toerana maizina no mila mazava marina sa tsy marina any amin'ireny faina hery-maizina ireny mihitsy no mila anao vonina ve
tenenina fa io natahoranao zay ranomaizina any hoe tsy mandaitra aminao reny hoe na trano misy ranomaizina reo idiry alleluia 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 amen misatsy amen tsy ianao tokony adositra ny ranomaizina fa vao tonga mazava mandositra ny maizina vao tonga mazava tonga dia mandositra aminao ala alleluia logika an'io fa mety tsy tonga tsara ny aminao izy manomboka androany amin'ny terina zay traleanao ozy an'io lao io enjana be Alleluia. misy fotoana ianao mirekoditra misy ozy pasteur andeha en Chine anina en Chine amin'izao coronavirus zao ka fa mila tsika any mila tsika any ozy izy anao zany andeha ambetifety raha fijerena olombelo zao dia anina any anao no ilamindamana ny coronavirus vao mandeha makany io neny fofinaina avao zay rehetra mibidina amin'ny aéroport eny amin'ny aéroport ozy nareo tifirina amin'ny bova daholo tifirina amin'ny DDT zany tonga dia miodinao traleo any amin'ny terina maizina mila mazava izy izy mivolona irehetra ny terina rehetra misy azy zay maizina rehetrarehetra any andalofanao mirehetra dia mazava alleluia alleluia mimina toerana malaza ratsy misy fotoana zay tany Feneriveste pelika raha Tomasa zay misy fotoana dia lanao asan'Andriamanitra tany Feneriveste faritra tsinanany Tamatavy nisy vita tsara be zay ko Feneriveste atao tamin'ny fotoana azy tsy misy sa manofa mihitsy le izy tsy misy sa mipetraka mihitsy eto misy trano volo ainareo zany trano volo zany trano vita amin'ny bararata trano volo zany moko ny trano zareo any vita amin'ny bararata dia tafo fokotsy rey misy trano volo etsy lafilafy kokoa niofan'ilay trano volo no ny trano le andura be zany trano tenefanao zao efitra ray roa telo efatra misy couloir lava be dimy ambaka ny lakozisiny misy couloir lava be dia mitratsy anao dia mitratsy fa tsisy lety mipetraka mihitsy tao rehetra zay nanao asan'Andriamanitra tany fampongavana masika tena makarakory tsara hoe olitadidiko mihitsy David efa andeha hifanandrona Goliath David dia ozy David hoe ahoana sy ahoana hoana hoe ny atao amin'izy le raha mahafaty an'io le Goliath io tonga tany zay dia teneny hoe ahoana sy ahoana hoana fandeha rehetra io tsisy sa mipetraka tsisy miditra ao misy manakenda hoany amin'ny alina misy manao kitapa ao ay zany tompony ary tompony ambadika ao ny tompony tsy mipetraka ao fa ary ambadika ary amin'ny trano kely koa vila be mantsana wow fitahiny hanina ao anay zany misy idirana tao fomba tsotsotra fotsiny ary natao amin'izao fotoana zany ozy le vehivavy idiry mihitsy pasteur dia zao tsy manofa mihitsy aloha nareo tsy manofa ianao miditra fotsiny mila tsara be miany tamin'ny androny tsunami reny zany dia misy fotoana ny olona mandositra daholo tamin'ilay tsunami zay ao anatin'ilay vila kely alleluia hoe misy tsunami hiakatra ho misy tsunami hiakatra tsisy kory fa ny olona matabatra ny olona mangovotra ny olona tsisy samitsofoka fa zay rehefa tonga tsy tokony zahay no hitsaoka ny herymaizina olona mazava miredareda be zao dia heverinao fa moramora foana ny anamaizina n'izao fiainanay zao tsy possible fa mitsofoka zay nandrasana hoe za manan-kely zany teo tsisy kory mba maniarytsika ry mahita atorobe arytsika tamin'ny ala fa atao tsy misy matahotra ny maizina misy fotoana izy atady amandrakandrana anao fa tsy tafiditra eo amin'ny fiainanao zany tsy fitoranao ny anarany Jesosy ty sera maizina mahakasikasika anao so ny fianakavianao mahakasikasika anao so zanakao tsisy zanakavolo malavo anao zany zanak'Andriamanitra matanjaka ianao ina natamoranao zay ero maizina ina natamoranao zay asana devoly any avy anao iseo dia iseo dia mba mifanandrona mihitsy alleluia matanjaka zay ao anatinao mahery lavitra zay ao anatinao lehibe zay ao anatinao be lavitra ny mombanao ny momba zay totzao alleluia be lavitra ny mombanao tsisy atahoranao zany alao avy zay ao dia alao iseo zay seo dia mba mifampidanseo aloha rehefa mba mitseo izy misy tao zay tao an-tranonay tao lazain'ny olona misy devoly ny ao anatin'ilay trano tsisy devoly zany reny natsangana fotsiny reny natsangana jekyly izy reny hidirany zanak'Andriamanitra zany dia tiako aminao tsisy an'izany koa nitserana mety nisy fa zay koa no natahoran'ilay izy dia mitsoka zany tsy hoe mba mieneriany zany misy an'izany tsisy an'izany iadana be zay ao
Vomitra vavahana io dia misy soratra manao hoe tahiny ianao raha mety. Voaka ianao dia misy soratra hoe tahiny ianao raha mivoaka. Sady tsisy mararirary, tsisy mararirary zany fifotoana mipetrahanay ka tsisy mararirary. Tsy nisy feona dia kenao ohatran'iny ara heninao. Alika fotsiny ny alikanay ihany mivovoa dia ny akoho rehefa vomananay vao maray dia saka miao rehefa anao. Tsisy feo hafa ankoatran'izay. Fa tsisy samipetsaka ilay trano satria misy zavatra ao anao. Zavatra iny. Dia nisy fotoana ilay ankizy mpanampina raiky efa masaka tao an-doha ngamba hoe misy zavatra ao anao tsisy. Dia efa izay foana no mitaiza ao anatin'ny loha. Rehefa mijanonjanonareo any ambadibady. Misy fotoana tezitra mihitsy. Inona ny nisy inona iny? Misy aho. Tsisy amin'izany. Mandositra rehefa miditra amin'izany. Amin'ny alina pasteur mivoaka ny tokotany amin'ny 12 alina, amin'ny 12 alina. Ay izany e, takany daholo voky akondro rehetra. Voazy ianao be! Voazy ianao be! Takany daholo ny lobolobolo amin'ilay tsy maintsy ny zava-maniry. Voazy tsy mafy hoe inona koa izany mandrepirepy foana izany e. Voako e! Tsisy mivoaka. Raha mafy izy mivoaka teo. Fa matavatra anao raha vavana dama. Tsy tavitra eo fiainanao izany raha vavana dama. Mazava! Atahoran'ny maizina. Vao miditra amin'ny mazava dia maizina mamidositra. Tsy tavela ela eo amin'ny fiainanao izany. Zaho ny toerana metrahan'Andriamanitra anao io. Zaho ny toerana metrahan'Andriamanitra anao io raha vavana dama. Tsy sary fahavalo kitikitiana izany ianao. Ho farazan-ten'Andriamanitra ao matotoko fadilidimy faefatra amby folo manao hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Ianao ny fahazavana izao tontolo izao. Alleluia. Tsy ampiantsika Madagasikara izao tontolo izao no milanao. Azonao hoe izany resako izany? Baiboly mivakiantsika teo manao hoe aizina no manarona ny tany ary esprit manarona ny firenena. Fa aminao kosa ny mpisamy Jehova ary aminao ny seholy Jehova ny voninahiny. Izao tontolo izao no milanao. Tsy olona kelikely ny ametrahan'Andriamanitra anao. Lehilahy sy vehivavy goavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho tonga fahazavana. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Dikan'izany tsy Madagasikara ihany. Fa izao tontolo izao no miandry fahazavana ao anatinao. Hitsangana ianao sa tsy hitsangana? Hitsangana ianao hipisina hazavana ao anatinao sa tsy hitsangana? Inona ny mbola mampiambiamby anao izao tontolo izao no milanao raha vavana damana. Aizina no manarona ny tany. Ianao misy ho Jehova ny voninahiny. Alleluia. Miandry antsika ty izao tontolo izao ty. Fotoana hitsangana antsika izao. Fotoana tsy hiafiafiany zanak'Andriamanitra intsony izao. Mila matanjaka ianao ilay tandroany. Misy fotoana ianao any amin'ny quartier kely misy anao any dia efa tsy samby hoe mpanompon'Andriamanitra. Misy fotoana ianao any amin'ny quartier kely misy anao dia tsy samby hoe mpivavaka. Misy fotoana ianao any amin'ny quartier izao tontolo izao miandry anao fa quartier kely misy anao dia efa mampatahotra sy mamenatra anao. Tsy tokony menatra izany ianao. Tokony ireare mihitsy ary ianao hoe izay zanak'Andriamanitra. Izay zanaka mpanjaka. Izay zanak'ilay tena tompony izao tontolo izao. Tokony ireare mihitsy ary ianao. Fa manimona ianao quartier kely misy anao any avy dia efa tsy sahanao no misy hoe izay mpivavaka. Quartier kely misy anao any avy dia efa tsy sahanao mitolona hoe izay mpanompon'Andriamanitra. Tsy malalanao kory hoe zanak'Andriamanitra ianao. Fa rehefa tia anatin'ny toeram-pivavahana ianao miredareda mafana fo. Mirehatra ao an'Andriamanitra fa rehefa any ianao dia rehefa anao ratsy any. Fa mandeha indray ny hira izao tontolo izao any dia afy koa ianao. Tove dia mihitsy ao. Izany foana mantsy ny hira mandeha. Manao fiampiaravana satrony tao izay leo mihitsy a. Izany foana ny hira lefan'ilay fianakaviana. Atove dia mihitsy ao. Misy zanak'Andriamanitra dia misy tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe ny fitambanana amin'ny tsy misy. Fikambanana amin'ny tsy mino manimba fitondran-tena tsara. Marina izany. Teneniny eo akaikinao marina izany. Izany hoe mikambana amin'ny tsy mino izany dia izao. Lasa manao ny fanaony ianao. Lasa mihinana tsy fihinana miaraka aminy ianao. Misotro ny tsy fisotro miaraka aminy ianao. Manao ny tsy fanao miaraka aminy ianao. Atirinao no mahazanak'Andriamanitra anao. Fa raha mirehatra tsara ny hafa ao anatinao, aza matahotra hiditra any anatin'ny tsy mino izany.
Fataonao na zay nalahatra sisy tomana an'ireo olona tsy mpindreo raha tsy miresaka amin'ny raha mahafongarana. Zany mentalité tokony toeritsika zany. Za manana fianakaviana zay dia za tsy mandeha manay vorivory any olona ny tsara velatsy daholo mivory ao tonga fa début d'année ohatriny dia misy fivoriana fianakaviana za tsy tonga any ka izy avelao hoe tsara velatsy dia minao aza ny tsara velatsy minao atao dia tena izy. Alleluia. Izy avelao anao raha tsy fanahy dia minao atao dia tsara fanahy. Ianao mila manaposaka ny hazavanao. Fangariko mandeha atao ny diamizy dia diaraka amina koa ianao. Fa ianao ka mijoro tsara izay mpanompon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra. Zareo mandihy manao blouse daholo kozay kozina rehetra ela be tsy miaona. Za maka ce matin, eo no ce matin ihany koa. Mbola mahavita kafe be dabe. Eloha. Zay sy ndraiky izy mijery telefôna kilalao hafa mihitsy lenay ary zay an'ilay izy tsara. Nahoana zay ndray ny afiafy. Zay ara mazava. Zareo ara tokony andositra. Alleluia. Zay tsy miafiafy zany. Zay zanak'Andriamanitra. Zay mpanompon'Andriamanitra. Zay tsy matahotra miaroaro aminao zany. Ataovy amay ka resy lahatra ianao. Na ianao matahotra ho lavo. Na ianao matahotra ho fotonany. Na ianao matahotra anaraka ny fanao. Ianao ane zanak'Andriamanitra matanjaka reny ao anatinao e. Alao izy anao zay stratégie rehetrarehetra ao. Alao no fihetsiketsehany rehetrarehetra izy. Ianao koa atao fozy ataonao. Ianao no contact personnel. Tanda to rehefa ela be tsy hitanao iny na miteraka amin'ny tokony ery. Reseo lahatra izy hoe velona Jesosy. Ampahery izy hoe vita Jesosy problème-anao io. Fa izy hoe tena manasitrana ny tompo. Zany natao hoe mazava tsy matahotra mihitra anaty aizy. Ataovy amainy zany. Fa maizina ny milanao. Olona maizina raha tsy fitondran-tena. Ny olona ratsy lo. Ny olona tsy tia an'Andriamanitra. Reny milananao. Fa raha eto daholo foana tsy fiamenakavy. Eto mifampahery eto manao alleluia sy amen. Eto tsy fiamenakavy. Miaraka fanafoy eto daholo. Tiakanao ono reny olona mbola jentilisa reny. Mila betsika ianao manomboka androany. Raiso ny toeranao manomboka androany. Raiso ny toeranao manomboka androany. Tsy misy olona mandreatsa jiro izy ny tenin'i Jesosy ka mametraka azy any ambany ny fanafamara. Tsy misy olona mandreatsa jiro ka manafina azy any ambany latabatra. Fa rehefa mirehatra ny jiro dia alainy izy apetraka eo ambony toerana sahazazy mba hazava rehetrarehetra ao anatin'ny trano. Zany ny toerana misy anao eo. Tsy ambanimbany zany ny toerana tokony misy anao. Tokony aka toerana ambony ianao raha vava nadamalala. Amaina sa tsy alany. Maka toerana ambony. Reo no mila anao fa tsy ianao no mila azy. Alleluia. Reo no mila magetageta aminao. Reo no mila resaka aminao. Reo no tokony hitaditady anao. Alleluia. Ataovy amaina raha resy lavitra ianao. Misy na tsy manana problème ohatra mihitsy. Any amin'ny fianakaviana any dia aleo mananjatena fa reo aloha jentilisa tsy tia an'Andriamanitra daholo reo azy tsy raha vava madamalama mitsangana dia miazavana tonga ny fahazavana ny voninahitra Jehova miposaka aminao hatramin'izay mety mavomavo ianao hatramin'izay tsy misy famirapiratana tsy mba nampitsiriritra ny fiainanao dia zany natonga anao tsy tian'ny olona zany natonga anao tsy tian'ny olona tsy nasian'ny olona lanja fa manomboka androany ny voninahitra Jehova miposaka aminao ny voninahitra Jehova miposaka aminao ny voninahitra Jehova miposaka aminao. Alleluia, alleluia. Nafinafina sy mafo tsy tela an'Andriamanitra reo rehefa mahita ny voninahitra sy famirapiratana eo aminao izy. Reo ndray miazakazaka hoe ny amin'ny fahazavanao. Reo ndray miazakazaka hoe ny amin'ny fahazavanao. Rehefa izy ny tsiraparako tsy hitantsony izay lalakale izy very-hevitra tsy hitantsony izay atao tsy maintsy any aminao izy hitady solution. Ataovy amaina raha misy lahatra ianao. Tsy maintsy any aminao izy no midododo. Tsy maintsy any aminao izy no mandeha. Alleluia. Ary ianao koa rehefa tonga izy aza miavinavina hoe tsy tadidikonga ilay nataovanareo anareo. Hatramin'izay nataonareo tsinitsinina. Sa ho rehefa mba metimety ve ny fiainana dia ataona raha vavy raha nadamalala. Vaholanao amin'ny hafa ianao izy Pasteur. Farafaratsana tsy manana omena azy amin'ny vola renao omeo teny mamy izy omeo vahaolana omeo torohevitra izy. Ary torohevitra tsara indrindra toronao azy dia lasa ho aminy fa atao any amin'ny Jesosy fa Jesosy ihany mahavahany olana io. Tarito any amin'ny Jesosy izy.
mahavary problème anao io. Jesosy ihany manasitra anareo aretinao io. Rehefa mahita amin'ny fiainanao io reo tsy maintsy manantona anao reo. Tsy maintsy mitady ny adresinao reo. Tsy maintsy mitady ny adresinao reo. Ary reo hitototo any aminao fa tsy hainao ny hitototo any aminy. Zay no mahafahazavana anao. Mila vonona ianao miditra anatin'ny maizina. Any anatin'ny maizina no ilananao mazava io. Any anatin'ny maizina no mila ny fahazavana sy ny hafananao anatinao. Any anatin'ny maizina no mitady lalak'izorana fa tsy mahita le ianao no lalana. Ianao no lalana azy hoe ty lalana fa Jesosy. Tsy iza fa Jesosy. Vonanao amin'izany toerana zany ianao? Vonanao amin'izany toerana zany ianao? Toerana atahoran'ny olona tsy atahoranao. Amen. Ny toerana mitsirany olona, lalana mitsirany olona hoe tsy azo aleo fa masidolo no hitanany io. Ianao mitsofoka ao milamina zavatra hoe. Tsaka daholo ny olona rehetra rehetra. Ataoko amen, 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 amen. Tsaka daholo ny olona rehetra rehetra atao hoe mazava. Alleluia. Lolo koa hoe dia atahorana. Olona atao haingo sao. Hasitevana tsara Jesosy. Arazavana lulululul zany koa. Alleluia. Lolofa dia atahoranao hoe misy lolona io dia tsy miditra ianao dia vao miditra ianao dia madositra ny lolo. Eny amin'ny voninkazo eny izy mipetraka. Tsy azo hitirana izany ianao. Alleluia. Alleluia. Amirapetraka aminao ny voninahitry'Andriamanitra. Aza menatra tsy ondra vavaka damalala. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao dia tenene sa miditra any anatin'ny maizina. Samy tsofoka any anatin'ny lalana tsy samy milo nidirana. Alleluia. Rehefa mandeha amin'ny loserino eny no hitako misy panneau publicitaire ngeza be eo dia misy soratra ngeza be koa manao hoe tsika sa. Rehefa manao midina Europe eo dia misy soratra be hoe tsika olo sa. Fa ahoana le olona mananina sy mananina dia sa. Dia manino ianao tsy ho sa. Fa manino ianao miafiafy. Tena ny akakilao tsika sa. Oia. Sa zany tsy miafiafy zany. Zanakin'enjana ianao. Mpanjaka ny dadanao e. Le manam-pahefana ambony manam-pahefana ny rainao e. Tsika koa sa. Ary tsy matahotra ifanandrina aminy. Ravavana dadanao. Fa manino izao tontolo izao. Efa menina jus de risque dia sa. Fa manino ianao fa men'Andriamanitra antoko izao atao anatin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mandarana amin'izao tontolo izao. Fa indro ao momba anareo mandrakireo manam-patoka ny fahataperana. Manino ianao tsy sa. Aoko sa ianao manomboka. Aoko sa ianao manomboka androany. Sa ino tsofa zanak'Andriamanitra ianao. Ampisay hazavana ny anatinao. Aza tehirizina ny anatinao dia ozy ianao manao hoe zay fandeho any an-danitra, zay direction any an-danitra io. Tsy te halalao izy misy zany. Raha vavana davalala miandry anao any izao tontolo izao e. Miandry anao no mbola manodidina anao reny e. Ianao mieritreritra any an-danitra ihany rehefa vady aman-janakao dia ahoana ny olona sasany manodidina anao. Dia ahoana olona very be da be manodidina anao. Rehefa tsy anao no izy andrasanao hamonjy azy. Sa ianao hiteny amin'ny pasteur hoe ity ny anaran'ny vato. Dia ity ny anaran'ny rahalahy. Dia ity ny zobafy ny alaprova manenjika. Eto mambavaka izy fa ianao no iny. Raha vavy sy anadamalala. Pasteur hitondra mambavaka. Fa raisy ny andraikitra. Raisy ny toerana misy ianao. Manaova zavatra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Manaova zavatra ho an'Andriamanitra mivarin'andro hoe tsy haintsika izao. Miandry antsika izao tontolo izao. Miandry anao azava. Miandry anao hitsanga. Baiko tokana nomen'Andriamanitra anao mitsangana dia mihazavaha. Fa tonga ny fahazavana. Voninahitra Jehova amposana anao. Amin'ny fotoana ianao mitsangana tonga dia miara-miposaka aminy ny voninahitra Jehova. Amin'ny fotoana ianao sady omen'Andriamanitra eny miara-padina anao. Alleluia. Alleluia. Misy fotoana ianao tsy sady. Fa manina ianao nambakany zanaka izao tontolo izao. Manina zanaka tontolo izao samy seho ny antonao publicitaire fa sa izy. Fa manino ianao tsy sa. Inona ny atahoranao. Raha kelikely ny hery ao anatinao manovoza herety ianao dia saia amin'izay manomboka androany. Anaika sa tsy anaika? Saia amin'izay manomboka androany.
anao ianao salavitra anao reny zanaka zao tokozo reny tsisy aizina tavery zany ao manoloanao rehefa mazava tsisy aizina tavery zany manodididina anao rehefa mitsofoka ianao aza mety zao neneny any ambanivolina ihany mihitsy any mihitsy eny tena folobe an'io resaka fanotsampy tena era-maizy io tena ny ambanivohatra iny tsy ampy raha ny ambanivohatra ao zao tontolo zao no maizina kamilanao aizina manarona ny tany aispito ainao tikazana espito zany manarona ny firenena moa vorazantenin'Andriamanitra zany espito zany isy fotoana Andriamanitra rehefa nandeha vavaka espito tamin'ny tao anatin'ny loza folo nalefa tamin'ny tany Egypta tamin'ny fotoanandro dia ozy vorazantenin'Andriamanitra nandefa espito Andriamanitra ary no ny akitiko zany aiziny zany dia zao tsisy netsika teo amin'ny toerany zanak'Israely nandritra ny telo andro nandritra ny telo andro tsisy netsika teo amin'ny toerany dia miarny imaginena teo zany raha nandeha nakany tady WC zany zareo dia tonga dia nandeha mateo tsisy netsika raha teo ampanasana vilia zany ny vehivavy tonga dia teo ampanasana vilia tsy netsika teo telo andro ozy milazan'ny baiboly azy manao hoe satria azo mitsapaitanana ny herin'ny aizina tamin'izany vampoteo zany zany hoe tsy mba maizina ohatrany eo amroby folo ana rehetra aminareo eo fa tena maizikitsy fa azo mitsapaitanana ny herin'ny maizina tamin'izany fotoa zany ny aperny aizina tamin'izany vampoteo zany ary natonga ndreo tsapaka nanao na inona tena loandro be zao sontolo zao verevitra matsy anao rehefa mitsofoka anao dia ho hitany amin'izay zavatra tokony atao ho fatany amin'izay lalana tokony alehany ho fatany amin'izay zavatra tokony ataony ho azo ny antoka amin'izay fa tsy sosialy ny vahaolana amin'ny zavatra mahazo azo rehefa mitsofoka ianao manazava ny olona tsy afametsika intsony zany olona tsy afametsy zany verevitra tsy hita mintsony zay atao tsy hita zay lalakombana tsy hita zay ametrahana ny tongotra fa midira ho ala ianao na dia ohatra mbola manjobojoby mitsolopoloko kely aza aloha ny azavanany aminao vao mitsofoka ao fotsiny ianao dia fa hitany olona hiry misy mazaka asatony olona iazakazanao eny akaikaikinao eny kahoatra o voalazanten'Andriamanitra manao hoe zao tontolo zao hoe anatona ny famira-piratanao raha vavana tamala misy mpanjaka anatona ny famira-piratanao vitan'Andriamanitra zany manatanteraka an'izany alleloia zao tontolo zao no manatona ny famira-piratanao tsy ianao nitady vonjany amin'izao tontolo zao fa izy ny azakazaka ho aminao zany natao hoe mazava rehefa makany toerana misy anao ianao dia ozy ny baiboly manao hoe mazava zay rehetrarehetra ao anatin'ny trano zany hoe olona rehetrarehetra ao anatin'ny trano reo maizina daholo fa ianao rery no mazava ary rehefa mazava ianao mipetraka eo ambony tabatra satriny olona manodididina anao eo dia eo izy mahita ny lalakombany amin'izay rehefa tonga eo izy hitany tsara zay lalana tokony ametrahana ny tongony rehefa tonga eo izy misy hafanana miampina avy any anatinao any ny mazava misy hafanana foana ny anatiny rehefa tonga eo ianao ny olona mangatsitsika zany hoe mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra miteny foana manao hoe rehefa mivory daholo ny fianakaviana rehefa tonga début d'année ohatr'izao mois de janvier février ohatr'izao anao fivorim-pianakaviana ny ankamaroan'ny fianakaviana atsapa mihitsy olona rehefa nakay zany raha ary hitako ohatry nangatsitsika maimaina mihitsy ny ataova tsy taonareo e ataovy aonay rehefa tsy ao ianao dia ny olona mihitsy hoe tsy ao ianao fa ny lehilahy sy vehivavy tsisy lanjany ohatrany tsy hitan'ny olona koa raha dimy tanteraka mihitsy tsy hitan'ny olona koa hoe tsy teo ianao fa rehefa tsy eo ianao dia mitady anao ny olona ohatr'izao te tamin'ny heritaona na resaka be mihitsy fa teo zareo ohatr'izao te tamin'ny heritaona na finaritra be mihitsy fa teo zareo ohatr'izao te tamin'ny heritaona tena nafanafara mihitsy analoana fa teo zareo tokony izany toerana misy anao io tsy misy zavatra mandeha amilona fa tsy hoe présence anao zany midika fa fahazavana ianao zany no midika fa misy lanjany ianao fa raha ianao zay tsy hitan'ny olona hoe tena tsy teo mandiny tena teneny eo kainao mandiny tena alleloia zao tontolo zao ny firenena iray manontolo ny andro ny fahazavanao anatiny aizina ny manarana ny tany aispito manarana ny firenena misy mpanompon'Andriamanitra zay nandalo teto Madagasikara teto zareo mpanompon'Andriamanitra avy any Inde avany zareo any zareo no mitondra asa any Inde fa tsy raha any Inde any dia tsy manompon'Andriamanitra ny olona entsena be mihitsy ny resaka fiovana kristianina any tena misy an'izany hoe tonga dia vezaza mavehivavy firina basy avy mivavaka any misy an'izany ao Inde ao
no misy an'izany hoe io ianao dia dorana ianao tsy fatorana ny tongo sampatananao fa dorana fotsontsotro zao totofana kitay tsisy andrasandrasa aloha izy izy ny adelana izy zay fa anao andrasa aloha totofana eo io kitay io dia dorana ianao dia mirehitra ianao ela be iny afo iny voatapitra anatin'ny fonao ka hanapitra ny ianao fa eo ianao tsafatsava eo vao mitsoka ianao dia atsipondray ao anaty kitay iny mitantarakanao zany maizy zao tozo iverina avy Madagasikara zareo dia iverina tokony hoanyaindy satria sy tany izy mitondra fiangonana tsy azo miverina mipetraka tany ainy zao lasa miverina ny firenena hafa ny avindray vadiny andray manomboka namokatra fiangonana tsy azo hidirana tany ainy miandry antsika zao tontolo zao miandry antsika ho azo tontolo zao ny Andriamanitra zareo any raha misy olona tena farany be sampona indrindra eto amin'ity zao tontolo zao ity dia amidy any tena betsaka ary ny fahasamponana misy amin'izareo tena trop any misy an'izany hoe misy ny Andriamanitra zareo mantsy maromaro tanana zay dia maromaro tonga maro tanana dia tsy haiko hoe mahatonga zareo manomboka ny Andriamanitra maro tanana io zao ohatrany hoe tia mamonjy an'ity dia tia mamonjy an'ity dia tsy fa misy fahasamponana ohatra zany misy fahabetabetanana faratsy any rehefa misy olona sampona dia indray ny vavahatra zareo atao zareo Andriamanitra dia indray no mitany zareo misy olona misy rambo any misy olona tena anaty fahasamponana maro betabeta ao ainy eo fa tsy azo midirana le mpanompo Andriamanitra tsony tsy azo mitsangana atao tsony fiangonana verina anaka Nigeria zareo andraiky mianana fiangonana miandry anao zao tontolo zao maizy ity zao tontolo zao ty fiainana fafa ny aina ty zao tontolo zao ty fa raha hitsangantsika sainao tsisy nizaniza afaty ny hafa ao anatinao zany problema tsy mamono ny hafa ao anatinao zany fa van'ny olona tsy mahafaty ny hafa ao anatinao zany fa naovan'ny olona tsinitsinanao tsy mahafaty ny hafa ao anatinao zany rehefa mafara semokeretra anao ninina ataon'ny olona anao hitsangan'Andriamanitra posa fa vonazy tadidinao tsara tantarasandraka misaka fabediny koa nirehatra tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary tsy azo nizanizany ozobozonina mihitsy mena saina izy telo amin'ny rahalahy ho atsika ao anatin'ilay lafaro rehetra fianenao re telo amin'ny rahalahy raha tsy mandohalika amin'ity Andriamanitra natsangako ity alefa fa mena chance farany nareo tsofina indray mandeha indraiky izobara ny anjomara sy rehetrarehetra raha mandohalika nareo miarikota amin'ity Andriamanitra ity nareo tsy atsipy ao nareo io ny lafaro io miandry anareo fa ozy izy telo amin'ny rahalahy manao tsisy antony tokony hamalina ianao koa ny zany taotsaka alleluia ny Andriamanitra dia mahavonjy anay amin'ny tananao ary na tsy hamonjy anay ary izy dia tsy mba handohalika amin'io Andriamanitra natsangana izy zany natao hoe vehivavy sy lehilahy be moko doa amin'ny fivavahana tady olona ohatr'izany Andriamanitra amin'izao vanim-taona izao vehivavy sy lehilahy tsy matahotra zay vavan'olona tsy matahotra menasin'olona tsy matahotra zay menamena zay mena firavetratra izy kasaky amin'ny olona tsy matahotra zany ary tsy lavany zany halleluia ho toy ny fotoam-bavaka lehibe dia etsy amin'ny grande salle n'ilay trois frères Andrefan'Ambohijanahary indray sika mianakavy no hifampitona ny alarobia ho avy izao amin'ny 8 ora sasany maraina tsy diso andao afangantsika amin'ny vavaka ombana fifadian-kanina ireo teny fikasan'Andriamanitra rehetra votsitra ho anao sy ny ankonanao fotoana miavaka io hanasananao pino kristianina tsy akanavaka ny andrandra valim-bavaka atoato ny alarobia ho avy izao ary amin'ny 8 ora sasany maraina tsy diso etsy amin'ny grande salle n'ilay trois frères Andrefan'Ambohijanahary ianareo mpampatsiaro an' Jehovah aza mitsara vahao ny oloko vahao ny oloko isika tsy misy mihemotre Jesosy eny are dia izay sy zay no azona roso taminao aloha tsara ihany le tena manatrika amin'ny vatana satria tsy possible mihitsy hoe alefa eto iray manontolo ny fotoana ray manontolo tanin'izany toerana izany fa afa mihitsy le hoe manatrika amin'ny vatana za mino zato isanjato hoe nahery ianao natanjaka ianao nandray zavatra ianao tao anatin'ireny sombotsombony tamin'iny torteny izay norenesitsika teo iny zany za dia mbola mamerina manasanao eto am-pamaranana ny fotoana lehibe sy goavana
manao totosaitsika ny alahady fa 9 volana marsa ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso amin'ny 7 ora maraina tsy diso afaka somary mametrapetraka kely ao anatin'ny tokantranao ianao dia mamonjy izay fotoana izay fa inoko zato isan-jato hoe tsy ambono antokanao ary tsy ambono aminainanao ny fotoana irahantsika ao manakambara aminao koa ny tompo te apitrakanao Andriamanitra te anohana anao Andriamanitra zay koa vonona anohana anao indrindra ianao anatin'ny ady ao anatin'ny olana ao anatin'ny zavatsarotra mety ny ady rerina ny tolona rehetra amin'izay ndao ifanohana ho avintsika amin'ny fotoana io amin'ny 7 ora maraina tsy diso grande salle lettre frère andrefana Ambohijanahary mametraka ny veloha mandra-piona mandra-piresaka ho amintsika rehetra ho amin'ny fotoana manaraka indray madame Larissa Lydie miteto amin'ny fanolorana tain'Andriamanitra tokoa ho toy ny fotoam-bavaka lehibe dia etsy amin'ny grande salle ny lettre frère andrefana Ambohijanahary indray sika mianakavy no ifampitaona ny alarobia ho avy izao amin'ny 9 ora sasany maraina tsy diso andao afanganitsika amin'ny vavaka ombana fifadian-kanina ireo tily fikasan'Andriamanitra rehetra votsitra ho anao sy ny ankonanao fotoana miavaka io hanasananao mpino Kristianina tsy akanavaka ny andrandra valim-bavaka atoato ny alarobia ho avy izao ary amin'ny 9 ora sasany maraina tsy diso etsy amin'ny grande salle ny lettre frère andrefana Ambohijanahary ianareo mpampatsiaro an' Jehovah aza mitsara vahao ny oloko vahao ny oloko isika tsy misy mihemotre